J'ai Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalang Vaovao. Ny tomboisa ireo mpino tonga nanatrika ny fitoam-pivavahana androany ny aladiny Paka. Lohevitra ny safidiany fiangonana tamin'ity taona ity ny hoe nitsangako velona tokoa i Kristy. Fotoana izay nandraisana ihany koa ireo sakramenta masina, iainana tokoa ny fiainam-pononona. Miandry ny fanapahan-kevitry ny governemanta ireo mpandraharaha ho an'ny vokatra lavanilina amin'izao fotoana izao, taorian'ny hevitra tapaka tao an-talafy farany teo mahakasika ny fanalalahana ny lafy ny arabarotra ho an'ity vokatra ity sy ny fanalalahana ny fividianana ity vokatra ity ihany koa. Any ivelany any Maroc, nidina andalambena ny eo ny tsy fahazakany ny fiakaran'ny vidim-piainana tao Casablanca ireo mponina any an-toerana. Ny tany fiakaran'ny vidim-piainana izay efa mananika ny 7,400 nanomboka ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity, raha mbola 400 zany tamin'ny taon-dasa. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Alahady fa 7 ny volana Avril taona 2024 mandritra ny araba tompo lasy tompo vavy amin'ity aliny alahady fankalazana ny fetiny Pasika amin'ity taona ity. Eto am-piandroany dia asaiko ampanazana sady anahoana araka ny fotoana ny fampalala vaovaoantsika amin'izao alina izao. Ny anomboantsika izany dia lafy ny finoana avy hatrany nahitana fitombona ny isan'ireo mpino tonga namonjy ny toeram-pivavahana tamin'ity androany alahady fankalazana ny fetiny Pasika ity. Loha hevitra no safidiany ny fiangonana tamin'ity zany ny hoe nitsangako velona tokoa i Kristy. Fotoana ihany koa izay niraisan'ireo mpino ny sakramenta maro samihafa entina anamafisana zany finoana izany. Fanadidina etiny Nila Hanefson. Andro manatantara ary isan'ny ankalazan'ny mpino kristianina manerana izao tontolo izao ny fetin'ny Pâques na ny fankalazana ny tsanganan'i Jesosy Kristy hita amin'ny maty. Niavaka ny afanamariana izany hita amin'ity taona ity ho an'ireo fiangonana samihafa teto an-drenivohitra. Ho an'ny tao amin'ny fiangonana Ekara Masina Misely, herinandro mialoha ny andron'ny Pâques no efa nisy ny fandaminana napetraka ho an'ireo mpino kristianina tonga anatrika ny fotoam-pivavahana androany. Sorona masina teto amin'ny paroasy zany dia misy telo fidirana telo dia tamin'ny enora sasany dia izao amin'ny 7 ora izao ary amin'ny 4 ora arivo. Raha ny foto-kevitra nampitany pretra an'io ny eglizy moa ny marimarina koa dia nitsangako velona tokoa i Kristy. Rasy moa dia nisy ny batemy natao dia nampitany pretra hoe nany ray aman-dreny zany nanafarana ny ray aman-dreny hoe tezao amin'ny finoana tokoa ny zanatsika. Izay no hevitra nampitany pretra. Raha ny fandehan'ny herinandro masina teto amin'ny karamasina misely andotam-penaka dia nizotra araka ny nandaminana azy tokoa. Fotoana ihany koa andraisana ny sakramenta masina mandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pâques. Ka ho azavay kristiana ny zanakareo izora ny zanako ny fahazavana tamin'ny farany aretany amin'ny finoana ary miendrika azy hitrena ny tompo miaraka amin'ny olo-masina rehetra any amin'ny lapalanitra. Amen. Loha hevitra no safidiany ny fiangonana tamin'ity taona ity ny hoe nitsangako velona tokoa i Kristy. Raha ampitahana tamin'ny taona lasa, ny tompony isan'ny mpino tonga nanotrona ny fotoam-pivavahana atao amin'ny Ekara Masina Misely raha ny fanazavana ireo tompon'andraikitra.
arabe naraka izany ireo nahazo fahasoavana indrindra fa ireo akiza vita batemy tamin'ity androany ity fa makasika izay lafiny finoana izay hatrany efa mananika ny 10 isanjaton'ny asa fanamboarana ny fiangonana katolika vaovao. Jacques Désiré Laval ao Savola Fenerivo atsinany no efa vita amin'izao fotoana izao. Noho ny fitombony mpino no antony tsy maintsy nanaovana ity fiangonana vaovao ity raha nambarany évêque ny Fenerivo atsinanana Monseigneur Randriamamonjy Marcelin. Mazaka mpino 10 ity fiangonana ity ary izany ovitaina amin'ny fampiaran'ny volana Jolay amin'ity taona ity. Noho ny fitombony mpino katolika ao andrenivohitry ny diocèse ny Fenoriva Atsinanana, faritra Nalanjorofo amin'izao fotoana izao, niroso amin'ny fanokafana fiangonana faharoa ao an-tampon-tanàna ny Fenoriva Atsinanana ao ny diocèse amin'izao fotoana. Raha ny hita nandritra ny fitsidiana ny asa fanarenana ny fiangonana vaovao, efa manodidina ny 10 isanjato ny asa ankehitriny amin'ny fanamboarana ny fiangonana katolika Cathédrale Jacques Désiré Laval ao amin'ny fokontany Savola ao Fenoriva Atsinanana. Nanao fizahana ny fandrosoan'ny asa teny an-toerana ny évêque niaraka tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana. Jacques Désiré Laval. Jacques Désiré Laval izay olo sambany ny fidiana manokana mopera ny Spiritain sady ao Maurice any no misy ny talam-balina izy io ka mifivavahana mba hahatonga azy masina ka zany indrindra zany mampahery ity eglizy ity dia hoasika jiaby na katolika na sy katolika rehefa misy ilana dia afahasika mba mivory miderana Andriamanitra amin'ny fotoana mampety azy. Nanome toromarika ny amin'ny hanafangalana sy ny kalitaon'ny asa ary ireo pitsopitsony rehetra mba hamafy orinazy ity ireo tokona ndraiky mpanjakana ao an-toerana ny fanjakana izay manome tanana sy tosika ny amin'ny fananganana ny fiangonana. Efa tamin'ny taona lasa marsa 7 marsa tamin'ny taona lasa zany dia raha nahita ny fizotran'ny asa izy tamin'izay tafitsidiana teto dia hita fa ray taona ty afara zao ny fizotran'ny asa zany ary mahavelombolo ny asa rehetrarehetra vita ary nisy ny fandraisana anjara zay nataony sy nataony ny fanjakana koa zany mba afahana zany manabevo ny asa fitoriana filazantsara indrindra fa aty amin'ny faritra Nalanjorofo. Kendrena ho vita amin'ny fiafaran'ny volana Jolay 13 izao moa ity fiangonana vaovao izay mazaka mpino 10 ity ahafahan'ny mpino mamonjy sorona masina takany any amin'ny katedraly araka izany ity fiangonana vaovao ity. Any Antsirabe ny votry ny fakatra vakinakara ndray kosa nitondra fanentanana mahakasika ny tokony hitandrovana ny tontolo iainana izay ho an'ireo izay hitsangatsangana amin'ny farin'ny Andrakiba ny andro ny rapitso alatsanainy ny Pasika ny fitelevam-paritra ny tontolo iainana ao an-toerana. Ity fary ity izay miantoka ny 20 isanjato ny fisotroana rano madio ho an'ireo mponina ao Antsirabe. Andry Nirina, Kolo TV Antsirabe no mitondra antsika ny Antsipirian zay. Anisan'ireo toerana fitsangatsanganana ary mahasarika mpizahatany maro eto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinakaratra ny Farena Andrakiba. Maro ireo vahiny no nisafidy ny hitsidika ity toerana ity rehefa tonga eto Antsirabe. Tondra fanentanana araka izany ny taleparitra ny tontolo iainana aty toerana amin'ny tokony hanajana ireo zanak'azy izay nivolena manamora ny ity fary ity indrindra fa amin'izao fankalazana ny fetin'ny Pasika izao. Ity fary ity izay mamatsy ny 20 isanjato ny rano fisotro madio ho an'ireo mponina eto Antsirabe atapy-tanàna. Isa-taona isika dia midina eny mamboly azo. Raha toka maniry tsara ireo zanak'azo manamorona ny Farena Andrakiba ireo dia aharitra ny fisian'ny rano, aharitra ny fisian'ny fary ary tadidio fa io rano n'Andrakiba io no anisany mamatsy rano ampiasain'ny jirama hosotrotsika tsirairay avy. Dia manentana antsika re tompoko averimberina foana hoe tandremo ny zanak'azo, aza simbana ny zanak'azo enambolentsika. Andao tsika dieny zao dia efa hianatra an'izany hoe ohatra ny ahoana zany manao fety tsy mandoto zany. Dia efa meninona antsika eto Madagasikara no tsy mbola mahavita an'izany. Andao rentsika mba hianatra an'izany. Olo-pirenena tia fahadiovana, olo-pirenena miaro ny tontolo iainana. Anisan'ny fiarovana ny tontolo iainana tompoko ny fitandroantsika ny fahadiovana. Araka izany dia entitra ny avy ao anivony fitalevam-paritra ny tontolo iainana eto Vakinakaratra mandritra izao fankalazana ny fetin'ny Pasika izao amin'ny fitandrovana ny fahadiovana sy ny tsy fanambana ireo zanak'azo izay nivolena manamorona ny Farena Andrakiba. Ajantsika ny lafin'ny fankalazana ny fetin'ny Paka iny fa dia hiditra ao anatin'ny lafim-baovao hafa isika ho any amin'ny faritra Antalahy hatrany ho anatin'ny pejiny Toekarena miandry ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta ireo mpandraharaha
ho an'ny vokatra vanille amin'izao fotoana izao taoriny ny hevitra tapaka tao antalahy farany teo mahakasika ny fanalalana ny lafin'ny arabaritra ho an'ity vokatra vanille ity sy ny fanalalana ihany koa ny fividanana izany raha ny nambarana isolo avim-baoko fidy tao an-toerany miandrandra vaolana enitra sy maika araka izany ireo tantsaha malohana ity sepiarina vanille ity. Ny fanalalana ny sepiarina vanille araka ny lalàna laharana fa 7 tsipika aotra 7 no nosafidin'ny mpandrara la vanille mivolana ao anatin'ny sevam na ny syndicat des exportateurs de vanille de Madagascar ho vaolana aingana hanarena ity sepiarina ity malona ny krizy lalovany amin'izao fotoana izao. Ity fanapahan-kevitra ity no tokony efa napetraka hatramin'izay ho nisy lovamboaka ny Antala izay isan'ireo toeram-pamokatra vanille betsaka indrindra eto Madagasikara. Andrasan'izy ireo ihany koa ny fanapahan-kevitra raisin'ny gouvernement taorian'ny fivoriana izay natao an-tany an-toerana farany teo. Dia lany tamin'ny fivoriana izay natao teto Antalaha fa sokafo malalaka ny raharahan'ny fandraisana arabarotro amin'ny lavany dia oa libéreny zany ny saitra lavany zay ty agnondrana zegny kafa mafeno fepetra dia afaka magnondrana zegny hoe mahazo agrément dia ny fahalalahana koa zegny ny fividianana dia mianky amin'ny mpividy sy ny mpivarotro zany dia zegny ny ilain'ny maro amin'izao fotoana izao ka miandry ny fanapahan-kevitra ny conseil de gouvernement sy ny conseil des ministres zany fanapahan-kevitra zany ny vahoaka amin'izao fotoana izao fa amin'ny antsika miteny izao mbola tsisy mpividy tsisy mpagnotany ny lavany eto zay zao ny vahoaka maro andehagnano paka zao tegna magnano paka amin'ny fahasahiranana satria tsisy vola sahirana tegna sahirana. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitra ny gouvernement manoloana ity efitra tany Antala farany teo ity. Andrasana trano ny mety fivoarana ny toetra raha mikasika ity sepiarina la vanille eto Madagasikara ity. Andrasana ihany koa ny fanatsarana arosony mpitondra fanjakana hialana amin'ireo olona isan-karazany misy eo ka mety animba ity vokatra mampalaza ny Madagasikara ity. Raha vian'ny Antala isika dia hipita vetivety any Bialanana indray kosa no sakanareo mpitatitra taxi brosy mampitohy ny Bialanana sy Ambatosiha ny lalam-pirenena faraiky amby 30 noho ny tsy fanarahan-dalàna taon'ireo mpitatitra bajaj raikitra ny Sakorika ka tsy maintsy niditra antsehatra ny mpitandro ny filaminana fanadinana etiny Daniela Minorso. Ny tokony ary nisakana ny lalam-pirenena faraiky amby 30 tao amin'ny commune ambanivohitra Ambodiapana ireo mpamily taxi brosy mampitohy any Ambatosiha sy Bialanana. Antony mihoatra ny fahazon-dalana nomena ireo bajaj ka manimba ny asan'izy ireo. Tegna malahelo mafy noho ny zavatra tany fandikavan-dalagna ataony bajaj. Ka noho izay dia mametraka fitarainana aminareo mpitondra fanjakana eto Bialanana ka mba handraikitra ankaiky fa hidiran-doza na hisy raha maratra boaka amin'ny toerana amin'ny ligne Ambatosiha Bialanana. Ka noho izay dia miangavy ianareo zahay amin'izay. Faharoa magnaraka reto bajaj reto. Izy reto zany efa manana taratasy natao tamin'ny ETT. Fivoriana miaraka amin'ny OMC teto Bialanana. Afa misy ndroa miantoagna razana. Dia ny tao teo fara mbala mandeha fa zareo. Nanaovana taratasy teto amin'ny district. Nangataka zareo noho ny fiainana eto ambanivohitra amin'ny Asara. Tsy hisy ny vola. Ka nangataka zareo mandrapa le 30 mars. Ny kenay nanaovana taratasy ny raha nanisomia. Ato androany za mitenty mbala mandeha koa zareo. Io hitantsika maso profo fa mandika lalagna zany reto bajaj reto. Ka raha tsy misy ny fandraisana fanjakana andraikitra manoloana ny zavatra zany azafady fandraindray misy zavatra miboaka manoloana ny raha zany. Zay zany ny elahelonay amin'ny fikambanana mpitatitra suburbaine Ambatosiha. Ny taxi ville magnano suburbaine. Angamba dako zeregnano régional koa. Mandika lalagna zany aminay. Rehefa izany nampiatso olon-tena mpitatitra avy amin'ny bajaj sy ny taxi brosy ny mpikambana eo anivon'ny OMC ao Bialanana izay notariny lehibe ny distrikany Bialanana. Tapaka tahorin'izay fa tsy mihoatra eo an-tanam-bola fokontany farany fehezin'ny commune ambanivohitra Bialanana ny bajaj raha mandalo amin'ny lalam-pirenena faraiky amby 30 fa napakefitra ny hatravetrany izany nitohatra ny tsy fanaran-dalàna nataony ireo bajaj ka raikitra indray ny Sakorika.
nidy ny fotony mpitandro filaminana nandamina ny toedrara raha ny vaovao farany voaray ny lamina ny toerana ary amafisina ho ireo mpitatra amin'ny taxi brosy ny fanaramaso tsy sy ny voaram-pefy ataony ireo mpitondra bajaj. Izay ny tapany voalohany teto anivony fampalalama avao dia iseto vetivety olotsika teto doka varotra ireto a dia rehefa avy eo indray tompoko lasy tompoko vavy. Week-end cadeau! Du 8 au 10 avril, achète une offre Telmanet et gagne 50% de bonus data pour te connecter à tout moment. Le bonus est utilisable à toute heure. Tape vite le dièse 111 étoile 1 dièse ou utilise l'app Vaovao et choisis ton offre Telmanet. Royal Volsi Akarifcha! Lendi de Pâques, tafiaraka samy enjana! Afaneny Wadasiu! Sakanongam Pala! Migemji! Wanaka family! Fiza! Inka! Anamay Africa! Raoud! Afisale! Guest, Rao Losa, Lukim Drill. Ni lundi de Pâques 10 avril 2023, eo amin'ny 15 maintso mpivala. Vidivirana enina rivoria. Panentan, repots. Ny voa amin'ny 6 maraina ny vavady. Sécurité assurée. Lamba be. Partenaire média, Full TV. Tonga valutsy anenine. Izay sadantsika dia tafaverina sady eto nivony fampalalama avao tapany faharoty mbola anganatro tompo lasy tompo vavy ny hanaraka izany hatramin'ny farany. Aseray mamelona fianakaviana maro Enesobe voalohany ny fanamboarana irony kapasimba na tsy ilain'ny tompony intsony asa fidiram-bola ihany koa ary mandray anjara mivantana amin'ny fanadiovana sy fikajikajana ny tontolo iainana raha ny fanazavana izy ireo. Orinasa kely ho an'ny fianakaviana iray manontolo ny fanamboarana ireo kapasimba na tapaka eto Anosbe voalohany. Tsy lavitra kory ny tsena. Mividy ireo kapa efa tsy ilain'ny tompony intsony, manasa, manamboatra ary mivarotra izany amin'ny ankapobeny no asa ataon'izy ireo. Mangafany amin'ny foro-dambo iny alaina dia mandeha maraina izay maka anazy amin'ny 4:30 dia vidiana daholo na ny tadiny na tondro-bokolotony dia ireny ny ampiasaina anaovana anazy. Le mbola mahazo anaovana ohatr' izao zany no alainay fa rehefa tena potika tonga dia alefany any amin'ny mpanao azy. Antaonany maro izy ireo no efa nanao izany. Fatapera, charbon sy antsy no ilaina amin'ny fanamboarana ny kapa ary vilany, rano sy savony ary brosy kosa ho an'ny fanasana ireo efa vita. Raha mapana miaraka amin'ny savony. Dia fitaovana zany hitanao io zany misy vilany fandrahoana. Io vilany fandrahoana io zany tsy ampy herinandro amin'ilay afo foana dia goaka. Dia le antsy koa melany amin'ilay atao amin'ilay anitsy. Zay zany tena fitaovana anaovanay e. Olona iray no niandohany ity fanamboarana sy fanadiovana kapa eto Anosbe voalohany ity. Taty aoriana nitatra ny asa nataony ka lasa misehatra amin'izany avokoa ny taranany rehetra aty aoriana. Anga lehibe izay fa efa maty izy nanao an'izy ity dia io no nanoro anay teto dia izy moa efa lehibe dia ny ankizy zany ny mivoatra ny fanaovana azy zany ohatra ny mivoatra dia lasa tsara le izy. Mivoaka tsara sady madio ny kapa vita. Rehefa izay mitsinjara andraikitra ireo fianakaviana ka misy ireo mandeha mitety tsena mivarotra. Misy ihany koa nefa ireo tonga manantona azy ireo mividy. Ity renim-pianakaviana ity ohatra mivarotra any Mertsetosika izy ary maka entaneto isaky ny alatsinainy 20 taona izay. Vola 9 ariary no ampiasainy amin'izany. Ary za zao raha hoe eo akaiky koa zao misy mivarotra kapa vao le kapa tota tian'ny olona. Fa tena ny anahy io tena navitako zavatra mihitsy raha mahita ny zavatra vitako ao momba ary kely nareo tena navitako zavatra mihitsy avitako asa an'Andriamanitra. Ie. Tena mahavelona anahy mihitsy. Navelona ny zanako zao zany ny zanako efa 20 taona efa zay mifaravavy efa tafita daholo. Dia za rery sisa indray mivelona amin'io fa tena miaina mahitsy. Nanamafy ihany koa ireo mpanamboatra kapa eto fa mahavelona ity asa ity ary avitana manangan-javatra.
izy ireo rehefa tena hoe mandeha ny tsena dia mahavitana trano reo tranotrano ataon'ny ankizy rehetrarehetra dia karama avy amin'ity daholy mampidy ny ay zany ny vola azoko amin'ity ataoko fiompiana fa natonga anay tsy nanao fiompiana rano be tapaka mihitsy ata amin'ity dia tsy manao zay rehefa leran'le rano miditra zany rehefa maina ny tany dia avadika atao fiompiana le vola. Asa mahavelona ary ahafahana manomana ny hoavy tsara ny asa tanana, manana ny fahaiza-manao sy ny fikirizana amin'izany ihany koa ny malagasy. Zao vao tena andriko izay tena mahereza rehetra fa tafita amin'ny mahay asa tanana. Tena tafita mihitsy. Fa manoatra no vita soloa. Ny gasy tena hitanareo reny. Ankoatry ny asa fivelomana, mandray anjara amin'ny fanadiovana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa, ireto fianakaviana eto Anosibe voalohany ireto, eny amin'ny kanalina sy ny tatatra ireo kapa simba ireo no angonina ka izao avadika ho azo ampiasain'izao indray. Nilaza ihany koa izy ireo fa amidy amin'ny sinoa ny tanjombato ny ambiny amin'izay tsy ilaina. Isan'ny nanana izy asy teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy ny FC BFV izay nifokona tany amin'ny taona 776 sy arivo tsingerina sy fahatsiarovana mikasika ireo ekipa io no entina aminao. Azo anteny ity fanadidina manaraka tompoko rasy bavy. Isana le ramana mbola atao Serafin verina amin'ny numéro 40 tsy be ndiavana fa tena mifanatika tsara mihitsy verina Ny taona 776 no niforona teto Madagasikara ny FC BFV izay nitondra avo ny baolina kitra malagasy tamin'izany fotoana na teto Madagasikara na tany ivelany. Raha ny tantara niainga tamin'ny fifaninanana teto Analamanga no nampisongadina ny FC BFV. Niezaka nikendry ny avo hatrany izy ireo na teo aza ireo olana maro samihafa no sedraina. Ny lalana ny lalovan'ny BFV zany tamin'izany fotoana zany dia niainga tao amin'ny championnat-ny Tananarivo aloha zay Analamanga raha zay ny fomba filaza azy. Dia niakatra tany nanao tany Tomasina, dia avy eo niakatra Premier Division, dia avy eo nanao ny champion de Madagasikara, ny coupe de Madagasikara tamin'izany fotoana zany, dia azon'ny BFV ny coupe de Madagasikara, dia azon'ny BFV koa champion de Madagasikara, doublé BFV tamin'izay fotoana zay. Rehefa natao ny dinika sy ny resaka rehetra dia inona ny tiantsika atao dia andaontsika no coupe d'Afrique satria tamin'izany fotoana zany moa dia ohatrany hoe tsy azo atao hoe maivana tsy azo atao hoe mahay ny adversaire tamin'izany fa eo isika BFV nefa nanambitana tamin'izany fotoana zany fa anisany tonga tany amin'izany atao hoe demi-finale ny Afrique ka raha ozy ianao hoe atraiza ny lalanareo raha ny lalan'ny BFV dia lavitra vao tonga tamin'izany zany demi-finale zany be da be ny zavatra ny sedrainay tao ny olana tao ny sakafo tao ny rano tao ny maro tsy voatanisa. Raha ny fanazavana isan'ny nampisongadina ka natavaavoaka ny ekipa tamin'izany fotoana ny fahaizana mifampifehy sy ny fanajana fitsipika. Izay BFV tamin'izany fotoana zany raha misy zavatra tsy mety ataoko za entraîneur dia voateny dia raha misy mpilalao tsy mety nataony dia voateny izany hoe tamin'ny misy an'izay atao hoe tompoko l'Irlande zay efa maty moa izy. Ny zavatra nyteneny dia hoe quelle est la réussite du football dia ny zavatra nisy tamin'izany dia ny discipline ary ny discipline atao banky tena mipetraka tsy azonao atao ny fokasikara tsy azonao atao ny naparaka ny mpilalao misotro toka tsatra tsy andeferan'ny banky tamin'izany fotoana zany ary tsy andeferanay mpanazatra kanefa kosa tamin'izany fotoana zany nisy collégial ny fampidiniana ny fampiresahana hoe hosazina ve na hoe alolo vita ny baolina vao sazina izy na alolo vita ny baolina vao mandoa lamandy izy zay no fanakalozakevitra tamin'izany ary roro tao anatin'izany anisany tao anatin'izany manapa-kevitra roro Titi Tipe Yanisé io le olona vao iresaka aminareo iary satria ireo no ndo mpisorona tamin'izany fotoana zany dia tsy mahazo na zampanazatra na tompoko latso-mpanazatra tsy mahazo manapaka fa misy fanakalozakevitra amin'ny mpilalao zay vao saziana le mpilalao rehefa tsy mety izy dia saziana izy na izy tsy manao matsa na izy voaroko anatin'ny fisana zay ny zava-misy. Ankoatra ny fanajana fitsipika izay napetraka nisy ary no amafisina ny fifankatiavana teo amin'ny samy mpilalao. Baolina eo foana fa zay tena mifankahazo am-po tena fampiditra trano mihinana ny mata sy ny masaka zany zany anisan'ny tombonay tao amin'ny FC BFV dia hatramin'izao zay dia mbola manana association amin'ny FC BFV anay dia amin'ny ankapobeny zay daholo no mitarika ny hoe ny fanaovana baolina marina fa nanana qualité technique daholo zay nanao baolina samy manana fahaizany fa ny tombony
ny fankatiavanay sy ny fiombonanay rehefa manao baolina na misy zavatra atao dia mitovy dia rahana daholo ny zavatra ataonay. Nisy vokany lehibe izay fifankatiavana sy fanajana fitsipika teo amin'ny samy mpilalao izay. Nahitana vokany ihany koa ny fiofanana sy ny fianarana teny am-pifiloha tamin'izany fotoana. Dia tao le mpianatra zany tao le fifankatiavana sy firaisana atao anatin'le tontolo miainan'ny baolina kitra fa ny tena nivoen'le izy dia ireo mpanazatra satria nandalo tao amin'ny BV zany ohatra hoe ry tompoko lamika ry Bosco i Tso dia tateoriana ry Mosa dia izay zavatra zay nefa izay zavatra zay nanamafiorina an'le izy satria tao anatin'le mpilalao mihitsy ny dia efa nisy mpianatra tao amin'ny tao Ampefiloha manao EPS nisy mpianatra koa zany mpianatry tompoko latso teny Akatso dia rehefa nanomboka ny be ny taona dia lasa nanao formation daholo ny nakabeazany ankizy nanao moniteur dia nanao entraîneur ana club dia nitaizany kilonga zay zany natonga ny hoe raha ohatra zany zao nataoko ohatra zany le amin'izao fotoana zao hoe natonga ny ry Roro lasa hoe manana ny toerana ohatran'izay zany dia noho izay kolokolo satria raha fajerevana l'izy dia zay l'izy hoe niazo vanikolakana dia nitanina ny rininy tsara. Nisy ny fety ny arahan'ireo mpilalao baolina sy mpanazatra tao amin'ny FC BFV teo aloha ho fanamafisana ny firaisan-kina sy ho fameloma maso ny fikambanan'izy ireo izay notarihiny coach Roro. Maro no azo ambara raha ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara amin'izao fotoana no jerena hoy izy ireo. Ireto mpilalao ireto izay isan'ny sangany tamin'ny baolina kitra malagasy fahiny. Ankoatra ny FC BFV nisy ary nanana ny lazany teto amintsika ihany koa ny FC BTM, FC Sotema, Jos Nosbe sy ny sisa. Tateo aoriana nipotra ihany koa ny Knaps Sport, Adesaya, Japan Motors sy ny maro hafa. Raha ny hita ankehitriny tsy mbola lara-pahamehana ho antsika ny fikarakarana tanora indrindra ny fijerenany hoaviny amin'ny lafiny rehetra raha ny taranja baolina kitra no resahana. Maro amin'ireo tanora ihany koa ankilan'izay no efa tsy miasa loha loatra amin'ny fanatanjahantena intsony ka mivadika taranja hafa. Na izany manana talenta ny malagasy ka io talenta ananany io no tokony ho kolokoloina anandratra avo ny voninahim-pirenena sy ampiray fo ny samy malagasy tahaka ny nitranga tamin'ny barea nandritra ny kanina farany teo. President fanatanjahantena izay hatrany fa tontolon'ny baolina kitra ihany koa namoaka filarana vaovao hoeny izay taranja baolina kitra eran-tany zay ny fédération de resam-pirenena na ny FIFA niomatra amin'ny larana fa 17 i Madagasikara raha toka teo amin'ny larana fa 12 isika tany aloha. Tsy ampy ny fikolokolana ity taranja baolina kitra ity eto amintsika ireo teknisianina ary tokony andamin-javatra maromaro ihany koa ny fédération malagasy ny baolina kitra. Nivarinany amin'ny larana fa 17 i Madagasikara eo anivon'ny FIFA ho an'ny taranja baolina kitra araka ny vaovao navoaka ny fikambanana resam-pirenena ity ary manana isa 1.20 ny malagasy. Teo amin'ny larana fa 12 ny toerana nisy ny bare tamin'ny taona 2024 ary izao niematra tamin'ny isa 8 izao indray. Ny oti vokatra ratsy atrany ny bare ny Madagasikara nandritra ny fifanitsanana isam-borona ny atriany ny kanina ho an'ny Côte d'Ivoire amin'ity taona ity. Isandray ny faharesena azo ny Barea ny fiaonany tamin'ny ekipa ny Ghana izay nampiondrika antsika malagasy tamin'ny isa 3 tsy misy. Nandritra ny lalamandroso ny tanterana tany Ghana sy ny faharesena indromisesy ny fandonantsika tamin'ny ekipa ny Centrafrique. Maro ny lesaka mahatonga izany hoy ireo teknisiany eo anivon'ny tontolon'ny baolina kitra. Tokony hisy zavatra lamina goavana ihany koa eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra izay. Efa voiziko matetika hoe aloha tsika tsy mitehitra an'ireny satria tsika manana joueur locaux eto amin'ny tanàna zany afaka exploitena tsara satria raha ohatra ka ihany zala expatrié tsy mitovy mihitsy ny voan'ny l'expatrié avy any ivelany hoe zala efa pro efa manana niveau ambony tsika anaka ihany ngamba manao première division dia ny ambony any amin'ny D2 D3 dia za zany mbola mahita hoe aloha ry mpandeha eto amin'ny tanàna mivolavolaina satria raha mpandeha eto amin'ny tanàna mivolavolaina manana fotoana lava be tsika afahana mandeha lavitra be nefany raha samy defety ihany no atao aloha le mpandeha eto amin'ny tanàna naka expérience dia raha mahazo expérience matetitetiko re za sansure fa metapiovan'ny niveau tsika mila fifandaminana tsara misy zavatra mila lamy moa zany satria za mahita hoe mbola tsy dia milamina tsara le izy dia misy tokony fahaizana zay aty ambany moa ny entraîneur fa misy échange foana entre samy entraîneur dia misy zavatra mila lamy moa zany fantatra zareo zany inona le alamy ao anatin'ny fakana expatrié ny mpanazatra zalondoa ampisorona rehetrarehetra zany mila lamy fantany zany raha tsy mitena ireny mila lamy many.
tsy ahivana fa nazy vokatra tsara ny Barea nandritra ny fifanitsanana Shanna tany Algérie ny taona 2020 lasa teo. Nahazo medaly alim ny ekipa malagasy tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny tsy mbola fantatra kosa ny mety ho mpanazatra nyty ekipa pirenena ity. Taoriny ny fametraha-pialany ny Nicolas Dupuis. Tokony amolavola sy anampy ireo sekoly fampianarana baolina kitra ireny ny fédération ho ny mpanazatra mba ahafahana mahazo mpilalao manana fototra tsara. Ny famolavolana moa zany ino no fototra ahafahana tonga amina ataoko hoe avo angamba nilazako azy rehefa tonga ny misehatra national na international ny joueur anankiray dia tsy maintsy aty amin'ny base aloha no amboarina tsara, aty no préparena tsara ny ankizy mba tsy ho sahirana ny grand club sy ny any amin'ny équipe nationale rehefa mandray an'ireo ankizy ireo. Ny fédération tsy hoe ny fédération rery fa ny zavatra tokony hipetraka zany dia ny ataoko hoe ny fandaminana amin'ny lafin'le école satria be da be ny école eto Madagasikara fa ny zavatra mitranga dia zay te hanangana na olona tsy manana an'ilay niveau tokony hanana an'le école, tsy misy mpanazatra manana an'le niveau afaka mitondra an'le ankizy dia efa afaka manangana daholo dia diso base le ankizy avy eo, diso hatrany am-boalohany le ankizy izay fanaraha maso zay zany mba angatahana kely amin'ny fédération hoe tokony olona mafeno ny fepetrano mitondra ny école sy mitantana ny école ary mampianatra ny école. Raha ho an'ny filarana navoaka ny FIFA ety hatrany niakatra eo amin'ny larana fa 2020 i Centrafrika taoriny ny vokatra tsara azon'izy ireo nandritra ny fihaonana izay nataon'izy ireo tamin'ny ekipa ny Barea farany teo. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena any Maroc na andalambe naneho ny tsy fahazakany ny fiakaran'ny vidim-piainana ireo mponina tao Casablanca raha ny hita tamin'ity androany ity. Ireo mponina ao an-toerana izay nahita fa niakatra betsaka ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana izay efa mananika hatramin'ny 7.4 isanjato manomboka ny 3 volana voalohany tamin'ity fiandohan'ity taona ity raha toka 4 isanjato zany tamin'ny taondasa. Dia izay ko tompoko lasy tompoko vavy no entiko mamarana ny fotoana ny fampalalamba vao tamin'izao alina izao. Ankasitraka anao tana tokantrano na raiky ny fampalalamba vao hatramin'ny farany. Merika ny veloma mandrapitafa mirary herinaratra mahafinaritra ho antsika menakavy. Veloma tokola mandrapitafa tompoko vavy. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.